Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina izay omenantsika anio. Iaino ny fifohazam-panahy tapany fahafito. Mihavana amin'izay manana ady aminao. Araka ny voasoratra ao filazantsara amin'ny Mateo 5:5-20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe mihavana faingana amin'ilay manana ady aminao raha mbola miara-dia aminy ianao. Fandrao ilay manana ady aminao hanolotra anao amin'ny mpitsara, ary ny mpitsara kosa hanolotra anao amin'ny mpamatotra, ka atao ao an-tranomaizina ianao. Mijoroa mpampihavana, araka ny ao filazantsara Mateo 5:5 amin'ny anaran'i Jesosy hoe sambatra mpampihavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Uporofo fa vita fihavana tamin'ny alalan'i Kristy ianao. Araka ny amin'ny Kolosiana 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe sady izy no hampihavanany ny zavatra rehetra aminy. Ka dia ny rano teo amin'ny andro-fijaliana no nanaovany fampihavanana. Eny, izy hoy izao no fampihavanana izany na ety ambony tany na ny any an-danitra. Ao amin'ny Kristy ilay fihavanana malagasy tsy hay adika. Porofoy amin'ny alalanao ary vavaka isika. Raha eo, efa voasoratra hoe sambatra toko izahay. Ampio izahay malagasy mba hihavana, ka io ka ilay fahasambarana efa voatendro anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-pioana tompoko.